Vahaony olo, vahaony olo, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo, vahaony olo, nandehandeha tsy mba azy. Ato amin'ny Exodus 17 ny lesona ampianariko androany tena sambatra be no fandrain'ity fampianaran'ity androany ary manana tombony nareo pasteur patronao délivrance ampiandraikitra satria itombo ara-panahy be mihitsy ianao. Aninona hoe zavady alala tsara no hoe ady inony ty mahazo anao ty. Misy ady anankitelo eo amin'ny fiainatsika: ady ara-nofo, ady ara-tsainy ary ady ara-panahy. Raha vao tsy hainao ny manavaka an'ireo dia ady ara-panahy mahazo anao nefa vahanao amin'ny ara-nofo dia tonga ianao dia midofotra tanteraka mihitsy, tena tonga dia midofotra satria ady ara-panahy izy nefa vahanao amin'inony ara-nofo. Misy ny ady ara-tsaina. Ahoana ny fomba ivoahanao anatin'ny ady ara-tsaina? Misy ny ady ara-nofo. Ahoana ny fomba mahana ny ady ara-nofo? Ao anatin'ny fiangonana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny lalana rehetrarehetra zay izorana, misy ady ara-nofo be dia be. Ahoana ny fomba hiatrihanao ny ady ara-nofo? Ahoana ny fomba hiatriana ny ady ara-panahy? Ary ahoana ny fomba hiatriana ny ady ara-tsaina? Misy ady be dia be ao anatin'ny sainareo ao, tsy ara-nofo ny an'ny sasany fa ady ara-tsaina. Hoavahako eto zay androany, ahoana ny mampiavaka an'ireo ady ireo dia zay nylazaiko hoe itombo be ara-panahy ianao ary tena manana tombony ianao androany. Itsikikely ny akaikinao dia tena izy manana tombony mihitsy sy androany. Exodus 17 ndovaka itsika. Exodus 17 eo amin'ny andininy faharoa manao hoe: ary nila ady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe meo rano izahay mba hosotroanay. Ahoana ozy? Fa ho Mosesy taminy: nahoana ny mila ady amiko ianareo? Nahoana ny makafanahy amin'ny Jehova ianareo? Ary nangetahita teo ny olona dia nimonmonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe: nahoana ianao no nitondra anay niakatra avy any amin'ny tany Egypta afatika etaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tamin'ny Jehova ka nanao hoe: ahoana nataoko amin'ireto olona ireto fa mila itora-bato ahy izy? Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy: mandrosoa eo anoloan'ny olona. Ahoana ozy? Ary hitondray hiaraka aminao ny olon'ny Israely ary nitehinao le inona hoe ilay nikapohanao ny ely dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato anao rebao dia kapoka ny aram-bato ianao ka isy rano ivoaka avy amin'ny osotron'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo mason'ny olon'ny Israely. Nomeritoko faharoapolo. Nomeritoko faharoapolo andinin'ny fahavalo manao eo. Andinin'ny fahafito. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: alao ny tehina ka vorinao sy aroana rahalanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vato lampy manina hony eo masony, dia apoboka ny rano izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vato lampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiopiny. Ataovy aleloia mafy zany. Rehefa mahaolana Andriamanitra, ino tsara zao fampianarana zao dia ianareo mandray noty dia tena raiso tsara ny noty. Andriamanitra dia tena iendry Andriamanitra.
ary ao amin'Andriamanitra de misy moyen be da be amahana olana. Ataovy aleloia mafy zany. Ao amin'Andriamanitra de misy vahaolana amina rivony. Tenenao zay ny eo anilana ao amin'Andriamanitra de misy vahaolana amina rivony hoe. Rehefa mikatona ny lalana rayatsy de misy lalana ray faharoa misokatra. Rehefa mitampina ny lalana faharoa de misy fahantelony. Raha mitampina ny fahandiminy de misy fahampolony. Na mbola mikatona koa raha faharoanjato de mbola misy lalana any amin'ny arivo mahery azon'Andriamanitra sokafana eo amin'ny fiainanao. Tena tiampahery atsika mpanompon'Andriamanitra rehetra fa misy lalana azon'Andriamanitra sokafana foana. Hoy hoe misy lalana azon'Andriamanitra sokafana foana. Aleluia! Zao ny ao am-pon'Andriamanitra. Enoy tsara ty fampianarany ty. Fa ny tanjon'Andriamanitra amintsika de itsika atoky an'Andriamanitra fa tsy atoky valim-bavaka. Soraty eo anatin'ny kahier zay. Ny zava-dehibe mihitsy de itsika hiantehitra amin'Andriamanitra fa tsy hiantehitra amin'ny vola, tsy hiantehitra amin'ny karama, tsy hiantehitra amin'ny asa, tsy hiantehitra amin'ny zanakao, fa hiantehitra amin'iza hoe azavady amin'Andriamanitra. Zany ny lalana ao anaty baiboly. Zay ny planin'Andriamanitra amintsika pino. Itsika tsy hiantehitra amina orinasa. Ny olona lehibe ara-pana rehetra, ary zay ny mahafinaritra anany ty fotoana androany eto ty, satria fantany fa matoa enao mijanona amin'ny fidirana faharoa ty, ianao le anisan'ny efa mitombo ara-pana, mandroso ara-pana, mpanompon'Andriamanitra, efa pastera, mpendraikitra, mpanao délivrance. Izy amintsika nefa manana andraikitra atsangany eo ny tanana atao anatin'ny fiangonana. Asifitehaka mafy de mafy zany. Aleluia! Ho an'ny olona efa mandroso ara-pana rehetra de tsy asain'Andriamanitra metehatra any amin'ny valim-bavaka tsika, fa asain'Andriamanitra metehatra amin'izy amin'Andriamanitra ireriana. Ho an'ny olona mbola zaza ara-panahy, ho an'iza hoe de metehatra amin'ny vola izy reny. Matoa izay tonga ty am-piangonana de hivavaka amin'Andriamanitra izy mba hanana inona? Vola. Ny zaza ara-panahy rehetra de metehatra amin'ny asa. Matoa izay tonga ty am-piangonana de angataka izy tabatapitra tompo omeo inona? Asa. Ny zaza ara-panahy rehetra de tonga ty am-piangonana metehatra amin'ny hoe taio Jesosy mba hivangitrosako, raha mivangitrosako azoko mivola ny olona zany raha mbola manao an'ireny de filaza azy zaza manao any ara-panahy. Satria mivavaka amin'Andriamanitra izy, amin'Andriamanitra izy mivavaka, fa ny tena hianteherany le vola, le asany, le tsenany, le ariany, de reny ny ijerenao ny olona anankiray hoe mbola zaza ara-panahy izy. Fa ny olona anankiray rehefa manomboka lehibe ara-panahy de tsy vola tsony ny anteherany, tsy arena tsony ny anteherany, amin'Andriamanitra irery aby izy miantehitra. Aleluia! Avy arena zao vavaka zao, avy arena zao Jesosy eo hietehitra aminao aho, tsy etehitra amin'ny vola aho, tsy metehitra amin'ny asako aho, tsy metehitra amin'ny tsenako aho, tsy metehitra amin'ny tanjako aho, tsy metehitra amin'ny zanako matanjaka, tsy metehitra amin'ny ray aman-dreny, tsy metehitra amin'ny avady, tsy metehitra amin'ny amaron'ny olona, tsy metehitra amin'ny zavatra nanako. Ianao rery any anteherako amin'ny anaran'i Jesosy, ianao rery any anteherako. Ataovy amen. Zay ny alalana fa lehibe ara-panahy ny olona iray. De inona ny ataon'Andriamanitra mba hitezarina atsika? Tia experience ananako tezain'Andriamanitra am'izao tsika rahalahy. Na samy mitovy zao aza le olana, ahoana hoe de ovaovain'Andriamanitra ny fomba hamahana ny olana io mba tsy hianteheranao amin'ny vahaolana fa hianteheranao amin'izy amin'Andriamanitra. De ataon'Andriamanitra iny hoe le vahaolana avy areny mafika aloha hoe avy areny mafy farany hoe ovaovainy mba tsy anteheranao am'le hoe zao ny fanaovana an'ity tonga de makao amin'ny commissaire de makao amin'ny juge
izy ino le procureur de le avocat kiray de manome 15 millions de milamina ozy ny tompo hoe midovitra ianao androany tsy zany le fanaovana azy rehefa mijery nyity tantarana ato amin'ny Exodus 17 sy Nomeri 20 ianao de misy olana mitovy. Inona ny olana mitovy? Ahoana ozy izy reza rasolon-dehibe za ozy izy maninona mangetaheta de maninona mangataka arabiny aminao. Resaka inona problema eto? Rano. Ny problema eto de problema rano. Ao amin'ny Exodus 7:10 naninona ny olona nangetaheta. Eto amin'ny Nomeri 20 naninona ny olona nangetaheta. Fa inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany eo amin'ny Exodus 7:10 de zao nataon'Andriamanitra. Andana ry Mosesy sy Arona makeo amin'ny vato lampy ianareo de raiso le tehinao ry Mosesy le nikapohanao amin'ny ely iny, raiso ny tehinao iny de atao inona ny vato lampy? Kapohy ny vato lampy de hiboboka rano. Ataovy amen zany. De nalainy Mosesy ny tehany de nataony inona vato lampy? Kapohany de naninona? Boboka rano. Asivitehaka mafy zany. De zatra an'iny Mosesy, zatra an'iny Mosesy de inona le erreur? Be da be mipinitratra an'ity problème ty. Rehefa tonga amin'ny Nomeri 20 de mbola ho indray Andriamanitra raisiano ozy izy ny tehinao. Ahoana hoe raiso ny tehinao? Ndao nefa ketsika Nomeri 20 andininy 7. Ary hoy Jehova, ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehiny ka avrio sy Arona rahalanao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vato lampy. De inona ndray ny atao eto? Le tamin'ny voalohany inona ny atao? Kapoka. Inona ny faharoa eto? Fa ny zavatra anisy de zao samy nampiasain'Andriamanitra na ny vato lampy na ny tehina. Fa le fomba fiasa samy hafa. Le tamin'ny voalohany no kapohina, fa le faharoa natao inona? No tenenina. Eno zao raha lasianabavy. Fa inona ny natonga an'Andriamanitra nanao an'izany metody anankiroa zany? Maninona raha le tamin'ny voalohany ihany natao hoe kapohany ty de faharoa koa de atao inona? Kapohana. Raha mijery an'io toy ny tantara io ianao, inona natao Mosesy eto amin'ny Nomeri 20 niteny tamin'ny vato lampy isany kapohany. Nefa nasain'Andriamanitra natao itona le izy? Inona nataon'Andriamanitra tao aoriana faly Andriamanitra sa tezitra? Tezitra tamin'ny Mosesy Andriamanitra. Satria inona napatezitra Mosesy, napatezitra an'Andriamanitra tamin'ny Mosesy no kapohany le vato lampy. Eno zao ry mpino malala, ny planin'Andriamanitra de ianao tsy antehitra maninona hoe amina olona, amina vola, amina expérience. Tena fahotana mafaty eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ohatra eno tsara ny zavatra teneniko. Nisy olona napindrana volanao 10 millions satria anao nanana problème 10 millions de tonga viarina ohatra ny zobavitinao de napindrana anao 10 millions de niraisinao le 10 millions na mahana an'le olana, mety valim-bavaka avy amin'ny tompo zany. Ahoana hoe de tojo indraina olana fanondroana de mbola nanan'olona 10 millions ndray de ozy izy ianao hoe nde hoadiny amin'ny zobaviko ndray antany anao efa nantany an'Andriamanitra ve ianao? Melohany akanesatrinao any amin'ny zobavinao, melohany anteranao amin'ny zodanao, efa nantany an'Andriamanitra ve ianao sa zay le expérience tamin'ny voalohany hoe ato amin'ny zodako, ato amin'ny zobaviko any makanty de tato any namako azy de naveriko de ato any amin'ny maka. Efa nantany an'Andriamanitra ve ianao? Fa raha tsy avabin'Andriamanitra io de hitondra problème ao anao. Ohatra tany ambolohany ianao naka 5 millions tany amin'ny banky, ohatra inona hoe namana an'le olana de nivaly olana de nisaotra ny tompona fa nivaly olana de tonga olana indray ianao 20 millions de ozy izy ianao nde ho any amin'ny banky indray aka 20 millions. Fantanina mipetraka. Nantany an'Andriamanitra ve ianao? Sa efa lasa automatika taminao hoe isaky ny misy olana de banky, isaky ny misy olana de zao? Tsy faly Andriamanitra. Zay ny tahotra amin'ny Mosesy, ohatra n'le tany amboalohany any alaina ny teny de kapohany ty
ohatra le tany ambolohany any fa tezitra Andriamanitra tsy nandrisika anao tsy niteny taminao a ikapoko an'io fa iteny fotsiny. Eno zao zavatra lazaiko zao. Andriamanitra rehefa mamaha olana dia amin'ny fomba maro isan-karazany. Tenenao zay ny eo anilanao. Rehefa mamaha ny olanao Andriamanitra dia amin'ny fomba maro isan-karazany. Amen ve? Dia eno zao aza zaty ametehatra amin'ny valim-bavaka tena fahotana mafaty. Le hoe na ohatra zao ry pastera Isa tena ty tena lesoka mahazo ny mpanompon'Andriamanitra. Ohatra isaky ny farany volana mandray karama ny olona manino hoe de mitombo ninona tombo ninona wa de mitombotombo kely ny fafolokely de manatena na haleluya itombotombo ndray zany. Tena rehefa nandinika an'izany a fahotana zany eo anatrin'Andriamanitra satria lasa tsy metehatra amin'Andriamanitra tsony ianao fa metehatra amin'le inona farany volana metehatra fafolokarena sy fanaty. De misy fotoana regny tena fahotana eo anatrin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra tsisy nizaniza azonao ianteherana na de paster ertina ary ataovy aleluya mavo zany. Ny amo zany de misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa betsaka ny olona diso fanantenana amiko mihitsy de misaotra an'Andriamanitra am'izany tsotra le antony tsy azonao ianteherana. Teneno ny ohatra nilanao tsy azonao iantehera amin'ny pastera. Teneno izy diso fanantenana ianao raha metehatra amin'ny pastera hoe ianao mieritreritra manao calcul hoe maromaro zany lahatra amin'ny pastera ozatiny a manatitra valopy a ande mba iresaka kely aby mitampoka anao diso fanantenana. Ny zavatra azonao antenaina Andriamanitra rery any azonao antenaina mazava sa tsy mazava. Rehefa miatrika olana ranofo soraty eo anatin'ny kahianao zany. Rehefa manatrika olana ranofo de miantehitra amin'Andriamanitra irery any. Izy no mpamaha olana, izy no mamaha olana. Fa misy vahaolana foanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa tsy tian'Andriamanitra tsika iantehitra amina zavatra misy aza metehitra amin'ny versement isam-bolana isan'andro. Zao mifandehan'ny tserinako de zao ny fandehan'ny zao ako na de mety ary ny atao maro aminareo reo mety ny ataonareo mety ny jirina anareo fa jerenareo nge jereo nge teripiny malaly raha vao manao calcul anao de mitety manao hoe anangom-bolo tsika mivady 2 millions isan'andro ny tombom-barotra azo tsika mivady de anangana trano tsika safia zany a ray volany tsika mahita 60 millions tsika mivady de zao a vidy tsika le tany eto 300 millions safia zany afaka 5 volana vao vidy tsika mivady io tany io de zao de manaova calcul ngenareo fa de jerenareo amizay fa miamitsotsorika io tsenanareo miamitsotsorika io de kagelina hoe eto ambavaka pastera fa misy blocage ny tena marina mitady tsy etehitra amin'Andriamanitra tsony ianao fa etehitra am'le inona am'le tsena. De io le tsenina anao fa manomboka tsy mandeha io ny tsena anao fa manomboka maty mibeba amin'Andriamanitra mihitsy anao rehefa mahatsapany reny hoe zao ny vola miditra ato zao ny vola miditra fa tampotampoka eo mifandisy daholo io misy entana very tampotampoka eo tsy mandeha ny tsena misy adversaire tampoka concurrent tampoka eo kaikinao am de lasa andreo client anao tampotampoka eo tsotra le antony io le ady aranofo. Raha vao mitady entehatra amina zavakafa ny fonao de potehan'Andriamanitra ny zavatra ianteheranao iny. Jereo ngery pasteur raha misy pino matanjatanjaka zao ampiangonanareo ao pino manahoana hoe de mpanotohana de iny ny tedafinao ianteherana de vao misy simba kely moto de miantso hoe ranabavy mba simba kely moto de jereo fa bloquen'Andriamanitra hatramin'ny io anabavy io na io anabavy io bloqué ny asany na io misindra fiangonana lasany andraro andray izy mivavaka miala eo izy ary eno zao tsy enao no nandroka azy fa Andriamanitra mihitsy no nampiala azy ao satria hitan'Andriamanitra ianao fa mitady anao inona entehitra amin'io
satria hoe tia mipanampanan-karena tia manananina dia mieritreritra ianao hoe isam-bolana ny karamaniny efa miainy anahy isam-bolana 2 millions efa mandry ny anina mandry ny eritreritra ndray andro zay nisy saralazaina na nyresaka tamika na andeha ny tsenany le izy ndray efa fantatry mihitsy satria efa tena zay mihitsy ny lalànany aza mba metehitra amin'ny zavatra ananana dia zao ny tenin'le rahalahy nentiny tsenana nanatsena ataonosy be izy dia nampiasa tomobily izy dia zao ny teneny amiko pastera za ny antoko ny gazoal anao isan-kerinandro manome anao 1 million a pastera isan-kerinandro ohatrina hoe dia za moa zany aloha tsy metehatra anazy fa fijery koa azy metehatra amin'le tsenany izy fa indroa izy nanome asana fa 7 taona lasa zay impiry hoe nanome indroa tao 1 million indroa tao anatin'ny herinandro taorianan'iny izy nanana problème be tamin'ny tsenany ohatrany solokiny olona ny tsenany taorianan'iny nanomboka ohatrany ka io tsy azonao ianteherana fa soa aloha tsy netehatra taminy tsisy nizanizy azonao ianteherana manome le olona tsara tsy manome izy dia metehatra amin'izy afony ianao amin'Andriamanitra mandeha ny tsenanao tsara tsy mandeha ny tsenanao dia metehatra amin'izy afony ianao zany ny hoe olona matotra ra-panahy tsy metehitra amin'ny karaha misam-bolana fa metehitra mihitsy hoe ny amiko ray manontolo dia pelatananao za moa dia efa nandray lesona be dabe amin'izany alleloia rehefa mijery nisan'ny fiangonana ianao nisampino raha misy fiangonana matanjaka indrindra eto Antananarivo eto Madagasikara matanjaka ny vaony oloko sa tsy matanjaka amin'isan'olona matanjaka fa za ataoko hitan'Andriamanitra vao mitady isy olona niry ao an-tsaiko ka hoe iny milliardaire ka tonga dia délivreko miala amin'ny anaran'i Jesosy atao an-tsaiko oatra zany ny ana Jesosy ihany ny ana Andriamanitra ihany za tsy manana antaherana afa-tsy Andriamanitra za tsy mijery zay any aposina ho any ny any aposinao mety azony mpanendaka iendahana azony jiolahy alaina ny any aposinao mety ho laniny aretiny fa le ary tsy horita mandrakizay ataovy amainina mafy efa nampianariko teto zany ray andro inona ny mahatonga ny ady aranofo mahatonga ny ady tsika tsy mety mivarana bavy rahalahy fantatrao ny mahatonga ny ady no tsy mety miva ianao tsy metehitra amin'Andriamanitra fa metehitra amin'io tsenanao kely io metehitra amin'le tsenanao ianao dia sady mahatonga ny olana tsy mety miva miodikodina dia miva le olana kely dia mitsofoka indray ny olana raha ohatra ka navita trano ianao ka mampanofa trano averiko raha navita trano ka manina hoe mety ozy izy hoe 3 millions nofa tranoko dia hoy aby mantsy anao aza metehatra amin'ny mpanofa izy ara manofa trano ao aminao safia matoa izy manofa ao aminao manana izy sa tsy manana matoa ianao zany mifaina ny tranonao ianao zany manana noho izy nahoany ianao netehitra ao aminy nahoany ianao netehitra nyofa trano isam-bolana fa zany mahatonga ny ady mipino tsy mety miva misy zavatra ianteherany ao misy zavatra ianteherany ao ivavaka ho anao areva avy eo fa tsy misy anteheranao akoatra an'Andriamanitra irery ato avy reny mihitsy zay Jesosy tsy manana nizaniza ianteherana tsy manana nizaniza ianteherana tsy manana nizaniza ianteherana afa-tsy anao amen mety androany ianao zao mety androany le mpanan-karena be dadatsoanao io ny mamany olanao fa mety rapitso le mahantra indrindra ny faranao indray no ampiasain'Andriamanitra tsy fantatrao zato fa rehefa metehitra amin'Andriamanitra ianao dia izy mitsatsehatra ao anatin'ny adinao sy ny olanao androany mety le général io nampiasain'Andriamanitra amin'ny problème anao ny amin'ny tribunal fa rapitso mety le docker eo anosy be no ampiasain'Andriamanitra many olanao tsy takatry ny sainao zany fa ny zava-dehibe fotsiny dia hoe ninninatoko androany dia manan'Andriamanitra velona miaraka amiko androany mety pastererytina ny manampy anao sy manohana anao fa rapitso mety mpitarika sarety no ampiasain'Andriamanitra nohana anao tsy misy zavatra be dabe tsy azonao eritreretina
imbeta be aby maghita an'izany eto. Rehefa misy fotoana mila volany fiangonana anaovana ny asan'Andriamanitra, misy fotoana reny le miliardaire reny manatitra amin'ny paquet, fa misy fotoana izy reny tsy hita mihitsy mandritsy ny enim-bolana, fa misy fotoana indray le olona tsy napozinao fa le nitomagny teo anoloanao reny, le nirotsaka ranomaso reny indray nampiasain'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra fitaovana ambany problème manao amin'ny fomba mahagaga. Tsy azonao enteherana ny olona, asivitehaka mavo zany. Noho izany ny zava-dehibe dia ny miatehitra amin'izy rery ihany, amin'Andriamanitra rery ihany. Mazava sa tsy mazava? Zany ny fomba famahana ny olana ara-nofo. Zany ny fomba famahana ny olana ara-nofo. Zavatra faharoa amin'ity olana ara-nofo ty, efa tsiditsidiko sa ty, efa niresaka teo fa amanomboka amin'ity oktobra ty, isaky ny latsinainy talatala alarobia lakamisa dia ampianatra momba ny resaka tenenina, momba nina hoe ny resaka inona ny tokony ho tenenina, inona ny tsy tokony ho tenenina. Fa ny olana ara-nofo rehetrarehetra, averiko, ny olana ara-nofo rehetrarehetra, ara-nofo rehetrarehetra dia azo vahana amin'ny alalan'ny teny. Tavy amen. Tenenao zay ny onilanao, azo vahana amin'ny alalan'ny resaka sy ny teninao ny olana rehetrarehetra ara-nofo. Ataovy amen zany. Indray andro nisy mpivady niona tamiko, tena aviavy biby mihitsy izy ireo niresaka tamiko tao amin'ny birao. Le rahalahy amin'io le mipanga n'le vadiny, izy io pastera tena zany toetrany, hitako tao message tao amin'ny telefona, za pastera tena tsy manaiky sony tsy te araka amin'tsony leo a pastera. Dia avy koa le vehivavy mampiakatra sady somary mangarika kely, arenaoko dia miakatra direct sa fahamalina izy mivady. Dia za eo ampovoany mamahany olana. Ataovy aleloia. Inona ny zavatra nataoko voalohany? Vita avy eo any resaka reo, eny pastera, dao hiary hivavaka tsika eo. Aleloia. Nalefako an'izay mivavaka. Za amin'ny mivavaka tsy miteny mafy. Ry Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotranao miona amin'izy mivady reto, toneko mihitsy aloha fony. Aleloia. Androany Jesosy, dia izy zavatra ilama eto. Na zany ny feo, na dia za fotsiny ary aloha dia efa tsy maintsy mampilamin-javatra zany. Sa ahoana fijerinareo an'izany? Tsy maintsy misy zavatra milama eto androany Tompo. Ny asan'ny tevoly, mampananina, mampiady, manakorotana, miasa eto fanay masinao. Aleluia. Nanomboka nandray fitenenana amin'izay nataoko, nalefaka kely mihitsy ny feoko, sady tsy taitra aby mihitsy mankasitraka anareo mivady, tonga eto anoloka eto androany. Milamy eo milamy eo androany. Aleluia. Dia nalefako teo ny resaka, dia nanomboka namaly indray le rahalahy, dia nanomboka efa nidikidina re 50% volume, nidina tsy le niakatrakara tetsony ahoana moa ny akaranao amin'izany feoako zany, ahoana ny akaranao amin'izany, tsy possible ho tafiakatra amin'izany ianao, na anao inona eny le izy any aloha pastera tsapako lo marina aloha zany teninao zany, ho za io fa nidina. Aleluia. Dia namaly keo le raha matoetsy, io koa fa nidina, dia nandray fitenenana reo za ampidiniko hatrany amin'ny 10% reto androano aho. Aleluia. Ozy izy voalaza Baiboly hoe ny teny malefaka mahatapakinina, matapatolana. Raha te hanapakatolana olona ianao, dia teny manahoana ihany, teny malefaka. Rehefa te hanapatolana dia teny manahoana hoe vakio oabolina ray manontolo, fa ny teny mahery, ny teny mafy, teny mandratra vao mainka mampirehitra afo. Aleluia. Ny fahamalina mora ozy izy voalaza Baiboly dia mampianina ny fahatezerana, mampitsahatra ny fahatezerana ny fahamalina manahoana
mora. Itsika pino atao vaony olo koa de zao tsy mitovy amin'ny gentlisy, tsy mitovy amin'ny fiangonana hafa. Aza mampitantena anao amin'ny protestanta na ny sabatista na aladista na fiangonana ry, ianao hafa mihitsy ato, ianao tezaina amin'ny fomba hafa mihitsy ato. Ary amin'ny ty alady fandraisana ity mampianatra anareo fomba frazy mila manana fahalemem-panahy ianao. Alleluia. Mampianatra anao fomba fiteny mihitsy teneno kely ny eo anilanao, iene tsapako aloha ny ady soko ezaka andamy manio resak'io mba avereny kely hoe zay efa reoko aloha zany aloha fa ifonako aloha sady alako tsiny aloha fa tsapako tokoa fa ny zavatra tsy nentina ataoko hoe avereny kely hoe zay avereny indray mandeha mihitsy ene ifonako aloha sady alako tsiny fa ny zavatra tsy nentina ataoko hoe zay mihitsy. Alleluia. Ampianariko an'izany nareo satria zavatra ohatry zany nananao adosoana faratapiny ary anao dia mandamin-javatra zany, mandamin-javatra zany. Maninona hoe zany zany tsy laitra ny olona miady amiko ary tsy laninao mihitsy ary rehefa manao an'izay tsy laninao nanao inana mitratrevatreva ataovy zay faratapinao fa afaka miteny fefakadiny anao fa valiko 30 seconde dia ataoko malefaka tsara dia tsy hitanao mihitsy zay itiavana anahy ataovy alleluia mafitra. Mianara miteny mora, mianara miteny malefaka. Ny famalina mora ozy izy voalaza baiboly mampitsahatra ny fahatezerana mirehatra. Inona ny mahatonga ny korotana, mahatonga ny olana tsy mety miva efa miakatra le anankiray dia anao koa miakatra, samy miakatra aloha fa samy maivava samy manana nefa zangara-pivavaka dia ataonao an'izao fa ngara hoe mpanompoka azafady aloha fa abo avy anao amoaka ny ato am-poko zao afaka mamoaka ny ao am-ponao ianao fa andanany amin'i Jesosy, ndana miakatra ny tendrombohatra dia ary ny vazavaza Jesosy avokako ny ato am-poko marariko Jesosy anaovan'ny olona mamoaka ny ato am-poko. Alleluia. Ao amin'i Jesosy dia inona ny tombotsoa amin'iny afaka mahoaka ny ao am-ponao anao fa any amin'izy hoe rehan'i Jesosy ny antsoantsonao iny dia raha manana ny rariny ianao ahoana hoe dia ho hitanao ny anaovan'Andriamanitra ny olona miady aminao sy ho andeha feranao io fa ozy ny tenin'Andriamanitra nareo angina fa ahoana zany ady ho anareo, zany ny fomba fiasa. Za rehefa misy zavatra tena tsy zakako tsy mifamaly aman'olona lasa miakatra eny tendrombohatra eny ny aborako zao Jesosy zao Jesosy zao Jesosy ny zavatra tsy zakako dia rehefa eo amin'ilay olona mifandona amiko ampidiniko ny feoako tsotra ny antony za mino fa Andriamanitra mahay mamaly ary mamaly ny olona io amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Alleluia. Fa ny teny marary, ny teny mafy mampirehatra ady, mampirehatra ady. Zany no mahatonga ny olana eny amin'ny fiarahamonina, mahatonga anao miady amin'izao bavinao, miady amin'ny rafozanao, miady amin'ny mpiray tapovinao, miady amin'ny ray tanàna aminao. Raha miteny anao ny olona jereny sakanareo mikakahy eraky ny trano, lala tsara feno kakahy sakanareo, jereny sakanareo any manana saka eto dia aza mifamaly aminy. Allo fa fafako hoe alaiko ny kifafa dia fafako zany diovy dia asiko savoka zay amalina azy zao ny zavatra tsapako raha lasianambavy eno tsara raha misy olona mifamaly aminao indray mandeha impiry hoe ka izy miakatra mafy dia anao midiny dia miady aminao izy amin'iny indray mandeha iny manao izy fanondroany fa mpiry hoe mbola vonona ifamaly aminao ihany izy fanondroany dia anao mbola mijanona malemy fanahy ihany. Raha be indrindra any amin'ny fanontelo no izy sisany samy famaly aminao, any amin'ny fampiry no azavady
raha be indrindra any amin'ny fanontelo ny sisany samampiakatra feo raha miteny malefaka ianao de jerevinao mifanonefany fa tsy samy ady aminao tsony olona andramo zany andramo de teneno a fa meko 100 000 ianao raha tsy mandaitra zany io paster ohatrany tsy mandaitra le teknika anao asifitehaka zany fa tsy misy olona samy ady aminao ifamaly aminao zany na ilelalela ohatriny ahoana izy intelo ihany raha be indrindra rainao no mifeny vavanao ao anatin'ny alemem-panahy na ivadinao masika be io ary fa inona no mahatonga anao azo midaroko tampoka misy aminareo nge miteny an'izany pastera mikasy tanana ny vadiko mikasy tanana ny vadiko nahitana bava ohatry zay aty za pastera tena leo avadiko ny feoany amin'ile tena manindrotsindro tena izy mirakavy mihitsy marakorotana ao anaty tanana ray tena zany rehefa mavo izy mirakavy de tena le zanaka na vavo le vadiko mihitsy de tena tsy tatiko amin'ny vadiko pastera mikasy tanana izy tena za normal ty vehivavy ty na izary te hikasy tanana azy mihitsy ampanginany vavany de normal ianao raha tratrany daroko tampoka misy aminareo reo ne manao an'izany misy aminareo reo de olana miampy iny olana fa tsy fanao zany aza mba mampiasa basy vavy zany hoe io ny herinao de le vavanao zaka tsy manaiky koany fakazira vaony oriko de atao an'izany faka vaony zay ka teny katolika de ohatra ataovy aleloia mafy zany andramo fehezina ny vavy andramo fehezina mianara amin'ny teny malefaka aleloia rehefa miterina anao vadinao de teneny izy ahoana tsara ry malala ahoana fa inona nefa ny olana amin'le izy de sady maso koa ampidinidinina tsara fa tsy hoe le feo malefaka be nefa ny mazava sa tsy mazava zay zany nety hoe ady aranofo ary rehefa nandinika lala mora fihezina kely io maninona hoe zavady mora fihezina kely ny ady aranofo rehetrarehetra na inona adinao araky ny nambarako teo aza metehitra aman'olona aloha voalohany de faharoa fihezina ninona vava ato fihezina rehefa tena manana olana arabola ianao a aza metehitra hoe any amin'ny anina zao misy an'izao any amin'ny anina misy an'izao any amin'ny anina misy an'izao zany izy fotoana ino tsara ny teniko nisy zavatra tsy maintsy reglena tatam-piangonana arabola de ao amin'ny telefoniko moa misy anaran'olo reny zay répertoire hitako de misy fotoana ny antsondry zareo misy zavatra tsy maintsy regle kely tsika de mba miandry kely zay azotsika atao mba ananana kely de misy fotoana nandeva message misy ohatrao de tonga tokoa ny olona moa de misy olona tena manome mihitsy andaminana an'le izy ndray andro misy zavatra tsy maintsy alamy marabola ndray de eo le fihevitra aranofo eo le hevitra maha-olombelona andana ndray andefasy message ohatra ny lindre mandeha ito de ny vavaka zany ny mahatsara n'le mivavaka ary paster jesosy mivavaka de zao ny namangin'ny tompo ajanony zany mandefa message mangatangataka zany ajanony fa izao nataovy tsofirano daholo zay ny répertoire ao anatin'ny telefoninao atao inona ndray hoe andefasy message izy de tsofirano ho tahin'Andriamanitra mba ho ambidin'Andriamanitra fa aza mangataka ninina fa tsofirano fotsiny izy de nandefasako message tsodrano daholo de nahavariana nisy anankidimy nandefa vola tao anaty ataovy aleloia zao le any sotra betsaka paster na tsiaro sotra betsaka nitondra mabavaka sotra betsaka ny amin'ny message andefa fiaraha-miasa kely misy ay mivola ve ty paster ozy aho hoe jesosy tena mahavariana marina ny fiasana ataovy aleloia mafy
aza zahatra amina hoe ty foana ny lalana fa bloken'Andriamanitra amin'io ianao fa mieritrereta fa Andriamanitra mahagaga de tsy tapidalaka an'le zatiny izy de misy lalana azo sokafana foana ataovy alleloia mazava sa tsy mazava zay ny voalohany ady ara-nofo faharoa ady ara-tsaina tia efa mifandray amin'le teniko teo ihany ty fa ato amin'ny ohabolana 18 anisan'ny mamany olana atao amin'ny ohabolana 18-21 18-20 18-20 zao mivaky ny teny ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy ahoana hoe avereno zay eny ny vokatry ny molona no mahavoky azy eny ninona hoe ny mahafaty sy ny mahavelona de samy hain'ny lela koa izay manarana azy de inana ny vokany ny mahafaty sy ny mahavelona de samy hain'ny inona hoe lela amen misy ny atao hoe ady ara-tsaina ny ady ara-nofo de rehefa nyteneko taminao teo ny ady ara-nofo ao amin'ny tokantrano ady ara-bola ady amin'ny sakafo ao ihany koa ny aretina ihany koa de anisan'ny ady ara-nofo fa misy ndray ny ady ara-tsaina ady tsaina filazantsika azy amin'izay ady ara-tsaina zay de aiza ny plasin'le izy aiza ny plasiny amin'ny saina ny olona mako raha va marary vavony de azo tarafiny ty ivelany somary miondrikondrika izy miondrikondrika kely manao an'izao de lazainy izy efa marary iny vavony ny olona raha marary nify de tazany ty ivelany sa tsy tazany maninona ny nifiny vompo ny olona raha marary tongotra ka folaka de tazany ty ivelany sa tsy tazany fa ny olona raha miady tsaina tazany ty ivelany sa tsy tazany jerevy kely eo anilanao jerevy kely masony de teneno izy ohatra ny manana ady tsaina amin'ny resaka vady ianao zany lazay fampaminany inona ianao sanjiko sary mety tsisy idirany inona mihitsy tsy tazanao ny ao an-tsain'ny olona sa tazanao izy eo io hoe ohatra ny vady zany ady tsainao zany ady tsaina na ady tsaina amin'ny any izy io ekolazy ve zany tsy tazanao fa aizany misy an'izy io ao io ady tsaina rehefa miady tsaina ny olona de zao mikorotanao anatin'ny lohany miferitsaina izy inona daholo ny karazana ady tsaina fahafahambaraka so raha teo anatin'ny kaye ena masolona zany ny karazana ady tsaina mahazony olona zanaka maditra any anatin'ny saina daholo zany tribonaly any anatin'ny saina daholo zany ady zany any amin'ny tribonaly fikarakarana ny taratasy trosy ady saina daholo any anatin'ny saina daholo zany vady mampirafy raha mampirafy ny vadinao tsy hoe marary ny nifonao satria izy mampirafy fa aiza le marary any amin'ny saina sy ny foany marary marina sa tsy marina zany raha maditra ny zanakao de aiza ny marary any amin'ny saina ho any raha na alan'ny olona baraka ianao de aiza ny marary any amin'ny saina jereva nge ohatry ty zavatra resako anao ty
raha ohatra ianao zao ka migadra any an-tanymora, raha migadra any an-tanymora ny olona iray, anontany ianao mahafaty nga ao an-tanymora sa tsy mahafaty? Mahafaty sa tsy mahafaty? Ahoana ny afaty? Matory tsara ihany ao, misy fandrinao, misy kaniko hoaninao. Tamin'izay tany an-tanàna tany milamina tsara, mahandro amin'ny rano mafana. Alleloia. Fa jerinao, raha migadra ao ianao mahazo aina sa tsy mahazo aina? Inona ny tsy mampahazo aina ianao? Hanina misy, fandrina misy, fa aiza le problème? Ao amin'ny saina. Dia ny mahavariana tsy hoe misy liony eo akaiky eo dia any andavaky ny liony ianao, fa eo ianao eo mahita masoandro tsara, fa aiza ny voadono? Dia ty izaho ty an-tanymora. Ary maro aminareo misy fotoana tsy le ady ara-nofo fa ady aiza? Ahoana ny amahana izay ady ao anatin'ny saina izay? Ianao a ianona ra tsara, misy amintsika ireo efa manana trano anankiroa, matory tsara eo ambony fandriana, manana fandriana, mihinana karoty sy henomby, mihinana ovy sosisy, mandeha bus ara-dalàna tsara, ao forme tsara. Fa izao misy trano anankiray mbola tsy vita ao. Manina hoe? Misy trano anankiray mbola tsy vita ao. Dia io trano tsy mety vita io, aiza ny problème manao an'izy io? Ahoana ary ty trano ty tsy mety vita? Nefa ngenao tsy maninona akory, mihinana tsara, matory tsara ambony fandriana, fa misy inona ho azy fotsiny? Le trano ranga tsy mety vita, le tolona niakatra indray mividina vy, niady indray. Misy amintsika ireo ohatra izany ao anatin'ny sainao, ho délivreny ianao androany, ho afaka ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ary rehefa manana ady saina ny olona, misy filaminana sa tsy misy? Misy fiadanana sa tsy isy? Misy fifaliana sa tsy isy? Misy fahasambarana sa tsy isy? Dia tsy hita hoe maninona fa miady saina fotsiny, nefa ianao mihinana matory ambony fandriana, misy tomobile. Soa ianao fa manana an Jesosy. Avereny zao Jesosy ah, soa afa manana anao. Androany aho afahanao, androany aho afahanao, androany aho afahanao, androany aho tsy maintsy afaka miala ato anaty koto ny korota-tsaina rehetra, ny adi-tsaina rehetrarehetra, ny olana ara-tsaina rehetrarehetra, miala ato anatin'ny lohako ato zany. Omeo amin'ny fiadananao, omeo amin'ny fanamam-piadana, omeo amin'ny fahatonina, omeo amin'ny filaminan-tsaina. Ataovy milamin-tsaina ao Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asivitehaka. Antaniny eo aniranao mbola ao tsara veseo. Alleluia. Teneno izy milamin-tsaina sy androany. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tanteny izy mba asa. Aku